La 4G Patelma vous présente Ny vaovao. Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao. Ny fampahalalam-baovao. professionnel du bâtiment ou particulier. Pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampahalalam-baovao. Taratasy fitoriana mpitondra ambony miisa 3 filoam-pirenena teo aloha miisa 2 sy praiminisitra teo aloha iray avy amin'ny haute cour de justice no tonga eny amin'ny birao maharitry ny antenimieram-pirenena antony izay tsy maintsy nananganana ny commission d'enquête sy ny commission de requête omaly. Latsaky ny 16 ireo fitoroana voarainy teo anivon'ny HCC taoriany fanatsoan'ny kandida larana fa 520 ny fitoriana miisa 8 sy 200 nataony. Ankilany ny 20 ny volana novambra amin'ny 10 ora maraina no ivoahan'ny vokatra ofisialy avy amin'ny HCC izay tsy voatery hitovy amin'ny vokatra navoakan'ny CENI. Entina aminao anatin'ny fampahalalam-baovao ihany koa ny ampany amin'ny zava-nitranga atao amin'ny komina Jafaro nandritra ny fifidianana ho filoam-pirenena lasa teo. Ny komina Jafaro izay nahitana fanambazana vola sy alabato goavana ny aingana avy any amin'ny lisam-pifidianana. Ny tsy fanaovana ny vaksiny eo amin'ny fahasiviny volan'ny zaza iray antony voalohany mamparefo azy ary azony aretina kitrotro. Nanamafy androany mpitsabo fa ireo rehetra efa vita vaksiny dia tsy tokony hovoan'ny kitrotro intsony. Ary farany miditra amin'ny andro fahadimy ny fitakiany gilet jaune any la Frantsa. Fitakiany ponina anoherana ny fidanganany vidim-piainana, ny fiakaran'ny vidin-tsoloka sy ny maro hafa. Nanambana ny iroso amin'ny fitokonana fobe izy ireo ny sabotsy ho avy izao. Falmarabantsika rehetra tonga soeto amin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV amin'izao alina izao ary manasa no ihany koa naraka izany hatramin'ny farany. Lafin'ny politika avy hatrany isantarantsika ny fampahalalam-baovao. Taratasy fitoriana mpitondra ambony miisa 3 filoam-pirenena teo aloha 2 sy praiminisitra teo aloha iray avy amin'ny haute cour de justice no tonga eny amin'ny birao maharitry ny antenimieram-pirenena antony izay tsy maintsy nananganana ny commission d'enquête sy ny commission de requête omaly fanadidiny entiny Andry Irarsan. Natsangana omaly teny anivon'ny antenimieram-pirenena ny commission d'enquête sy ny commission de requête taorian'ny fahatongavany taratasy fitoriana mpitondra ambony miisa 3 filohan'ny pirenena teo aloha miisa 2 sy praiminisitra teo aloha iray avy amin'ny HCJ na haute cour de justice eny Tsimbazaza mialohan'ny tena anaovan'ny HCJ ny fanadiadiana hoy ny solombavambahoaka Vanovation Jean Andrien questeur faharoa. Araka ny lalàna zany izay volovolompileta amin'Assemblée nationale mikasika ny haute cour de justice dia raha misy zany a fitoriana mandalo any procureur général ny cour suprême ka alefa ny makaty aminay satria tsy makaty moa io a zay vao mety misy fahazahoana mandinika azy any amin'ny haute cour de justice ka misy zany taratasy tonga ao aminay ro permanent ro maharitra zay misy fitoriana vitsivitsy maromaro tonga ao ka io zany tsy azony tazomina mihitsy fa raha vao mahazo zay zany taratasy avy amin'ny procureur général ny cour suprême tsy maintsy mireagir zahay ary ny ataony voalohany séance tenante mihitsy dia tsy maintsy eo no eo zay zany manangana an'ilay commission. Tsy maintsy natsangandreo commission roa ireo satria taratasy fitoriana mpitondra ambony miisa 3 no tonga eny amin'ny antenimieram-pirenena avy amin'ny HCJ, ny roa mahakasika filoha-pirenena teo aloha ary ny iray farany mahakasika praiminisitra teo aloha raha ny vaovao voaray hatrany. Ka io zany misy roa karazana commission de requête izy raha ohatra ka filoha-pirenena no voakasika fa commission d'enquête izy raha ohatra ka praiminisitra midina no voakasika. Misy président zany anankiroa dia ex-préministre anankiray. Tokony ho vita amin'ity fotoam-pivoriana ara-potoana fandroany ity ny asan'ireo commission ireo raha tsy misy ny sakantsakany hoy hatrany ny solombavambahoaka Vanovation Jean Andrien questeur faharoa. Miandro fatratra ny toy nyity vaovao ity ny mpanara-baovao maro
izay mbola ho tanterina aminao eto amin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV FM Matrany. Eo amin'izay lafiny politika izay hatrany, latsaky ny folo sisa ireo fitorona voarainy teo anivon'ny HCC, taoriany fanatsoan'ny kandida laharana fadimy amby roapolo ny fitoriana miisa 700 nataony. Izy ireo no nanao ny fitoriana betsaka indrindra. Ankilany, ny 7 amby roapolo ny volana novambra ho avy izao, amin'ny 10 maraina no ivoan'ny vokatra ofisialy avy amin'ny HCC, izay tsy voatery hitovy amin'ny vokatra navoakan'ny CENI. Vezora Faly. Taoriany fiafarany ny feptaona, nandraisana ny fitoroana mikasika ny zotra-pifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany, raha ny antotany safarany latsaky ny folo ny fitoriana, voaray teny anivo ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana raha ny fanazavana. Nanatsoaka fitoriana miisa 700 ankilany, dia eo anivo ny KMMR sy ny kandida Marc Ravalomanana. Izy ireo ny fantatra fa nametraka fitoriana betsaka indrindra tamin'ny fifidianana ny todo-saina farany teo iny, saingy izao nitsitona izao. Noho ny antony manokana ho anjareo nefa dia notsoahany daholo ireo rekety rehetrarehetra izay napetrany teto anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana, ka amin'izao zany dia eo amin'ny 7 na 8 sisany rekety mipetraka momba ny fifidianana tamin'ny premier tour ny élection présidentielle teo. Ny akamaroany ireo dia ny Ravalomanana zay fanasorana teo dia misy vitsivitsy ihany avy amin'ny kandida sasatsasany izay mangataka fanafoanana vato na kandida hafa ihany koa, dia misy ny fangatahana fanafoanana ny vato tamina bureau de vote sasatsasany tamin'izay fifidianana natao teto zay. Ny bureau de vote rehetra izay nandraisanay anireo PV rehetrarehetra ireo dia jerena tsirairay, dia tsy misy ninona zavatra ho afenina koa. Marina sy mangarahara no avoakan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana, dia izay foana ny ambeti-kevitray amin'izay zavatra rehetrarehetra izay nataonay. Raha mpitso no vinavinaina ho vita ny fikirakiran'ny HCC ireo voka-pifidianana voaray isaky ny birao-pifidianana manerana ny nosy. Amin'ny alarobia 7 novambra amin'ny 10 maraina kosa no amoahana ny voka-pifidianana ofisialy izay tsy voatery hitovy amin'ny vokatra navoakan'ny CENI. Misy zavatra ohatran'izao indraindray azonay avy any amin'ny HCA avy any CENI, dia iny no ampitovinay amin'izay efa nataonay. Logiciel samihafa samy manana anazy, logiciel tsy mitovy ny logiciel ny CENI sy ny CENI. Tsy voatery hitovy eny ny résultat avoakan'ny CENI sy ny HCC, efa mamarapara anazy. Rafarafa ela indrindra raha piso amin'ny 12 vita ny traitement rehetrarehetra ny dossier rehetrarehetra eto Madagasikara. Bureau de vote par bureau de vote, candidat par candidat. Mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao ny antony nisotona ny kandida Marc Ravalomanana sy ny mpiaradia aminy ireo fitoriana napetrany miisa 700 ireo. Midika ve izany fa mety hanelingelina azy ireo ny tsy fananandika mitovy amin'ireo fitanana antsoratra ho porofo amin'ny fitoriana napetrany. Inona ihany koa no antony tsy nangatahan'ny kandida fanaovana confrontation ny PV toy ny tamin'ny taona 2010 sy 2011 ireny. Ny kandida Razanarmampianina izay heveriny hanohana azy amin'ny fihodinana faharoa ve no betsaka tamin'ireo fandikan-dalàna hitany ka nametrahany fitoriana ary nanery azy indray sintona izany avy eo. Raha tsy haivona ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana no tompony teny farany amin'ny fahamoana izay voka-pifidianana filoham-pirenena eto Madagasikara araka ny lalàna velona. Fa mangataka fanazavana amin'ny vaomera mahaleo-tena misahana ny fifidianana ny fiarahamonim-pirenena mikasika ny tsy fitoviany vokatra nambaran'ny CENI ny sabotsy lasa teo sy izay hita ny fiarahamonim-pirenena tao amin'ny tranokalan'ny CENI. Vezora Falaitrany. Ankoatra ny fitanisana ny lesoka sy ny fandrosoana tolo-kevitra samihafa, isan'ny votoatin'ny fanambarana nataon'ny fiarahamonim-pirenena nanatanteraka ny fanaraha-maso ny fifidianana filoham-pirenena farany teo, ny fangatana fanazavana amin'ny vaomiera mahaleo-tena misahana ny fifidianana manoloana ny fahasamihafany ny vokatra izay nipoitra teo amin'ny tranokalan'ny CENI sy ny vokatra nambaran'izy ireo ny asabotsy lasa teo. Ny zavatra nanamarika manokana dia iny vokatra anankiroa na be resaka ny maro na ny anatin'ny tambajotra tserasera na eny an-dalana ary dia nahatonga anay nametraka fangataham-panazavana avy any amin'ny CENI zany mba ho azavain'ny CENI amin'ny daholo be
tsy ho amin'ny teny vahiny fotsiny mba hampiala ny ahatsevanana satria ny zavatra misy sy tsikahatra eto amin'ny firenena dia miaina crise de confiance isyko ary tsy te heritreritra fraude izahay satria mino izahay fa hitondra fanazavana ny CENI manoloana iny vokatra antsoratra anankiroa samihafa iny. Lesoka maro no tokony harena amin'ny fanomanana ny fifidianana eto Madagasikara raha nambarana ireto fiarahamonim-pirenena ireto indrindra ny amin'ny lafiny lalàna. Manoloana ireo lesoka ireo misy amin'ireo mpisehatra ny manahy ny amin'ny fahaiza-manao ny CENI amin'ny fikarakarana ny fifidianana manaraka izay novaliany ny fiarahamonim-pirenena. Mbola afaka hikarakara fifidianana ve ny CENI? Tsotra ny fahitana azy afaka mikarakara fifidianana na deuxième tour na législative na communale na CENI ny lesoka tsy maintsy isy foana fa ny lesoka natao hatsaraina ho an'ny olona tsy te hanatsara tsy vonona tsara fotsiny no mampanontany tena hoe inona ny tiany haviana na ahoana ny zava-misy. Tolo-kevitra maro no nandrosiny ny fiarahamonim-pirenena Justice et Paix, Liberté 32 ary ny KMF Knoe androany anatsarana ny fanomanana sy ny fiatrehana ny zotra-pifidianana hatramin'ny famoahana ny vokatra atao petazindrina ho hitan'ny rehetra sy ny fiatrehana ny fifidianana ho avy ihany koa. Mandidina ny 7 arivo raha ny fantatra ireo mpanara-maso ny fifidianana avy amin'ireo fiarahamonim-pirenena telo ireo niparitaka manerana ny nosy nanara-maso ny fifidianana volom-pirenena fihodinana voalohany. Mikasika ny fifidianana izay hatrany ny ampahany amin'ny zava-nitranga tao amin'ny komina Jafaro nandritra ny fifidianana ho filoham-pirenena ny fafito ny volana novambra lasa teo no arahinao atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Ny komina Jafaro izay nahitana fanambazana vola sy alabato goavana ny aingana avy any amin'ny lisam-pifidianana. Fanadihadiana entiny Gaeton Andretsilavo. Niparitaka ny vola tao amin'ny komina Jafaro mialoha sy nandritra ny fifidianana ho filoham-pirenena ny fahafito ny volana novambra lasa teo. Raha ny loharanom-baovao azo nomena roa hetsy ariary isaky ny barao fandatsaham-bato nandritra ny andro fifidianana. Hoe ty tsy ato ty tsy mendreo tsy men'le membre ny BVS le délégué de vote le olo hicontrôle le agnarany fa reo avao no micontrôle azy de nafafantany le olo zany hoe tsy hifily azy tsy meny an'le tsy meny hifidy lazainy fa tsy ato ty agnarana toy de le olo koa moa amin'ny mahatambany vohitsy azy de tsy afaka hagnenty tsirairay an'le raha hoe any fa rehefa ataon'le olo miandraikitra an'le fijerenan'le liste électorale eo hoe tsy ao raiky de fa lasa izy mody. Zany de anisany atao hoe halabato. Eo ihany koa le fizarana vola ndraiky andro mialohan'ilay fifidianana de tena io zany raha misy olo mitady ny prévenu de misy mihitsy prévu hoe roa hetsy isaky BV. Komina Jafaro no tena niparitahany vola io. Ankoatra ny fanerena hifidy ny ASVM sy ny fizarana vola nataon'ny solombavambahoaka mila vonjy Philobert sy ireo ekipa niaraka taminy nanao izay tiany atao ihany koa ny CENI tany an-toerana. Ny CENI izay voalaza fa olon'ny ASVM sy ny député mila vonjy ihany koa. Raha ialy mivera nga ty vola meilleur amin'ny formation zay nampanaoviny CENI. Igny ka secrétaire na ho bureau de no président bureau de vote avao nampanao formation. Tsy manao formation zany ny vice président ny assesseur rotonta. Ny olona moa fa zatra fifidianana fa ny asiko resaka eo zany de nakaiza le volan'ireo olo reo. De sûr ave fa raha ialy egna avao ty volan'ny CENI bokagny. Teraka korontana be teo amin'ny élection io soandraza fa tsy nasiany olona fiatraikany teo amin'ny resaka fitantanana fifidianana zay situation zay fa raha ansiany ambovombe de manao nota fahatany reo olo nendrindreo tagny reo. Mieritreritra hoe tsisy olombelona agny. Zay manko ny tena atao anaty saindreo CENI reo hoe tsisy olo agny olo haharendraky zao. Fa de ataovy am'izay ty lasany hanaovana azy eo. Na resa-bola zay na resaka fitantanana fifidianana na ny halabato. Fa de reo CENI reo anisany tena nandray anjara nampandany HSV amin'ny andro. Tao amin'ny komina Jafaro nisy barao fandatsaham-bato roa mitovy ny listra sy ny anaran'ny mpifidy tao anatiny. Mpifidy izay tsiponina teo amin'ny fokotany voalaza akory ny 20 isan-jato amin'izy ireo. Arahintsika eto amin'ny fampahalalam-baovao hatrany
ny fijoroana vavolombelona nataon'ny mponina sy ny tsy fanaran-dalàna nataon'ny solombavombahoaka voafito tao ambovombe androy mila vonjy Philobert solotena ny HVM tany toerana. Izany amin'iny fahina ho misy ambadika hafa ny fikasana ampodiana ireo mpiasan'ny ambasady malagasy any ivelany miisa 80 araka ny faneho-kevitry ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana iraisam-pirenena. Afaka mitsipaka io fanapa-kevitra sy fikasana io mandritry ny filan-kevitry ny ministra ny praiminisitra ary avy ny fanadihadiana. Niteraka resabesady ny mikasika ny angom-baovao azo momba ny fikasana eo ny ministeran'ny raharaham-bahiny ampody ny mpiasan'ny ambasady malagasy miisa 80. Fampodiana izay ny fanjakana malagasy avokoa no mandony vola lany rehetra. Ahina ho misy ambadika hafa io fepetraka saina ho raisina amin'izao mandidina indray volana mialohan'ny isoloan'ny mpitondra ny firenena izao hoy ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana iraisam-pirenena. Voalohany zany dia efa mety ho fantatra be sy ny maro ihany hoe mbola fitondrana dia n'izao aloha zany ny teo aloha rehetra dia afaka mametraka ny olona izay atao hoe resaka copinage zany na népotisme zany hoe ny olona préfet-vina, ny mpianakavy, ny olona patapatatra, ny eo anatin'ny mpanao politika izay namana satria rehefa avy eo tsy tonga amin'izany intsony tsinona dia izay hoe alefa dia meloha zany zao na sabotage koa zany amin'ny lafiny anankiray satria izy tsy efa eo amin'ny fitondrana intsony dia izay hiakatra eo zany ho sahirana satria olony daholo ny any ivelany dia lasa tsy miasa tsara ho an'ilay gouvernemanta sy fitondrana zay ho avy ohatra moa tsika zao hoe andefa olona any ivelany na hoe ampiditra ny avy any ivelany ho tety Madagasikara dia ny fanjakana malagasy ministèren'ny affaires étrangères no mandoa ny zay frais rehetrarehetra zay miaraka amin'ny entana vady amanjanaka na manana tomobile firy izy na firy dia atsika izay zany izy dia raha mandeha koa zany dia miantoka amin'ny frais de déplacement le olona installation sy sisa ny fitondrana malagasy fa problème fotsiny dia hoe na ninona miandry efa aty amin'ny farany 5 taona teoriana vao natao zay zavatra nefa tsika manao hoe diplomatie économique izay nalaina tahaka tany amin'ny Frantsa no nataontsika eto. Amin'ny alalan'ny filan-kevitry ny ministra no ahafahan'ny praiminisitra sy ny ministra mitsipaka io fikasana io. Raha toka tsy fantatra mazava ny fandanimbola avy amin'ny fanjakana mikasika ny karama, fandefasana ary fampodiana azy ireo. Hatreto, tsy mipetraka mazava ary voalaza ho tsy manaraka ny laharam-pameana ihany koa ny fitsinjarana ny mpiasan'ny ambasady izay. Sady le hoe diplomatie antsika zany ohatra frère amin'izao fotoana izao satria inona moa zao ny vokatra azo tamin'ireo diplomate hatramin'izay mba manontany antsika inona vokatra azo hatramin'izay misy 10 taona 10 taona 20 taona ary misy ary olona fantatra dia nijafikena rehefa manambady vazaha tsy nisoloana mihitsy zany ireo anefa misy olona teto koa misy fantatra tsy mivoaka mihitsy nefa zany ao anatin'ny hoe affaires étrangères zany diplomate ianao mivoaka ianao dia mahazo traikefa dia verina eto dia mampiasa ny traikefanao eto dia lasa mivoaka any amin'ny toeran-kafa indray ny tsika tsy miova mihitsy kanefa tokony hisy rotation zany zay zavatra zay. Midika ihany koa fa rehefa misy ny fampodiana toy izao kasaina ataon'ny ministeran'ny raharaham-bahiny malagasy izao dia tsy maintsy hisy ny fanendrena vaovao izay tsy ho latsaky ny lany amin'ny fampodiana ihany koa ny vola fametrahana ireo izay voatendry vaovao tsy amena ho an'ny firenena izany fandanimbola izany amin'izao iray volana mialohan'ny iovan'ny mpitantana sy ny mpitondra vaovao ny firenena izao. Araka ny amitota taratasy voaray ratsy ahivina, misy amin'ireo mpiasa kasaina ampodiana ireo no ambasador, mpanolo-tsain'ny ambasador, mpitantam-bola, mpanadio trano, mpahandro sakafo, sekretera, mpamily, mpanampy sy ny maro hafa. Famiana anaty loton'ny mponina eto Antananarivo renivohitra, mivangongo eran'ny tanàna ny fako. Lany andro amin'ny fanadiovantena ny mpitantana ny tanàna Antananarivo izay sady filohan'ny filakevim-pitantanany Samva. Fanadihadiana entiny Onina Saina. Ety Ambatolampy anatin'ny boriboritany fahena no misy anay amin'izao fotoana izao ahitana an'izao fako misy vovona izao tendrombohitra ambony tendrombohitra izay no anambaran'ireo mponina ety fako ity tao anatin'ny rovolana tsy nisy naka miela ny fofona eny ohatrany Andranomena rehetra eny izany fofona izany manodidina eto misy trano maro eo ihany koa ny pompin-drano sy ny tsena maro isan-karazany manoloana eto misy olona iray mponina ety manaona sy manaona madamo izay fijaliana iainanareo ety Ambatolampy izay. Tena mampijaly ny loto ety Ambatolampy efa nana sasaky ny arabe io fako io efa 3 camion ngamba lasa teo izay
dia mbola io ny tavela efa tena ny eo papana zany mahatsiravina ary tena marikiriko mpivarotra eo akaiky rano eo akaiky nefa dia tena nilalitra sy ny loto miparitaka dia miparitaka manahoana ilay fofona tsy azo iainana indrindra moa rehefa karohan'ny pakafaka izy zany rehefa tonga pakafaka tena tsy azo iainana Ambatolampy ray manontolo tena tery iny raha hitanareo iny misy soratra iny efa hatreny io fako io efa ilana iny arabe iny sisany no afaka nandehanana dia manahoana ho avy zao ny orana raha mitoy ihany zay ohatran'le to zay ho avy ny orana mivalana retiny reny tamin'ny heritaona sy ny fako ho avy ihany voankazo maro isan-karazana anahoana zany mety fiainana raha ohatran'ireny tsisy fandraisana ndraiky raha izao zany mitoy dia efa tena mikroba miparitaka tena tsy hay faritana tsony eto Ambatolampy satria raha avy ny orana dia tena miely atraizatraiza le mikroba avy eo amin'ny zordira na ny alika na ny inona dia ao daholo ny arin'ny olona ho an'Antananarivo renivohitra sy ny Sambova miangavo sy mitalao izay ety am-ponina Ambatolampy ety Iroka fa tena miopapana ny fahalotona ary tena efa tsy azo iainana ho an'ny zaza tsy manana hery fanoherana dia mety vetivety dia voan'ny aretina ka miangavo izay mba alao anatin'ny fotoana fohy satria efa miotrika be zany le loto efa ambolana maro ny miotrika teo ilay fako efa tsy azo iainana tsony zany raha mbola mihoatra lavitra noho izao ny iainan'ny mponina ety santionany amin'ireo fako mivangongo eto amin'ny tanàna Antananarivo renivohitra ihany ity eto Ambatolampy ao amin'ny boriboritany fa enina ity roa volana tsy nisy naka ireo fako ny mponina ety amin'ny manodidina no midina antsihitra na ihany koa manakarama olona manamboatra ny fako izay mameno ny arabe Ratsahivana tamin'ny taona 724 nailiky ny commune Antananarivo renivohitra tany amin'ny ministeran'ny rano izay miany Samva ny olana ny fakanany fako nolazaina tamin'izany fa kajikajy politika nentina andotoana ny ben'ny tanàna raha valo manana lalao no antony tsy andraisan'ny Samva andraikitra tamin'izany fotoana izany iarahan'ny rehetra malala antoko politika iray ihany no ny avian'ny tompona andraikitra amin'ireo rafitra roa ireo ka tokony afaka iara-iasa ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra Amperinasa no filohan'ny filakevim-pitantanany Samva raha ny lalàna ny tale jeneraly ny Samva ankehitriny dia talen'ny fitaterana teo amin'ny commune Antananarivo renivohitra teo aloha ny ministeran'ny rano ankehitriny ihany koa Roland Ravatomanga dia avy amin'ny antoko tim 5 taona latsaka izao no naben'ny tanàna anilalao Ravalomanana saingy atreto tsy nahitana vahaolana maharitra ny fitantanana ny tanàna Antananarivo renivohitra sy ny fanalana ny fako mivangongo izay loza mitatao hatrany ho an'ny fahasalamam-bahoaka. Fa mitohy hatrany ny fiakanan-keriny eto Madagasikara araka ny navoaka ny fikambanan'ireo collectif français d'origine indienne de Madagascar ao amin'ny page Facebook-ny fateratany vahiny ary Monkamisy tompony orinasa Transfi Antomasina no nisy nakan-keriny ho arivo io tany an-toerana. Tanterina aminao ihany moa ny kasika izay vaovao izay. Fa izay ny amin'iny fa tonga eto amin'ny pejy-ny tokavaritra isika izao. Aorian'izay no anarana ny momba ny trangan'akitrotro amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny maresaka iraisampirenena. Za isambolana alohako amin'ny volana faktura jiramako tsotra ery manomboka izao tsy mila misoratra anarana intsony fa azonao aloha eo ny faktura jiramanao manana proof ianao tamin'ny fandoavana ny faktura jiramanao antso isak'izay ilainao azy ny dièse 111 étoile 1 dièse mvola tsotra aingana azo antoka Telma opérateur voalohany eto Madagasikara Telma safidiko numéro 1 malagasy Miss Jeunesse Madagascar avec Corinne de Ferme. Corinne de Ferme, la cosmétique naturelle des peaux sensibles. Le comité d'organisation de Miss Jeunesse Madagascar vous informe l'ouverture du casting pour Miss Jeunesse Antananarivo 2019. Concours ouvert à toutes les jeunes filles de 15 à 20 ans résidant à Antananarivo. La fiche d'inscription est à télécharger via la page Facebook de Miss Jeunesse Madagascar ou à retirer directement chez Cool TV dès maintenant. Le casting se tiendra le samedi 24 novembre à 8h chez Cool TV Route Zig. Miss Jeunesse Antananarivo 2019, inscrivez-vous dès maintenant. Dans mon quotidien, j'ai besoin d'Internet en permanence.
pour mes recherches, mes mails, pour être à la page des actualités, mais aussi pour communiquer avec mes amis. Et après une longue journée de travail, quoi de mieux que de se détendre devant la télé à regarder ma série préférée, tant qu'elle n'est pas occupée par le match de foot de mon mari ou les dessins animés de mes enfants. Tout ça grâce à Blue Line. Profitez de la box 4G Blue Line connexion illimitée et le décodeur Blue Line TV avec toutes les chaînes à partir de 169 000 arrières par mois. Araka iny bande-annonce iny dia lanonana no horonan-tsary arainao eto amin'ny Cool TV New Alina. Fa ny tsy fanaovana ny vaksiny eo amin'ny fahasivolany zaza iray antony voalohany mamparefo azy ary azony aretina kitrotro. Nanamafy androany ny mpitsabo fa ireo rehetra efa vita vaksiny dia tsy tokony hovoan'ny kitrotro intsony. Tsy fantatra mazava hatreto ny isan'ireo matin'ny kitrotro raha ny fanadihadiana natao teny amin'ny ministeran'ny fahasalamana. Michela Ranartson. Mitsondelo, mikohaka, hafana ny vatana, maso mena, mandrotsirotsy ny vatana, misy fanaviana, ireo amin'ny ankapobeny ny fambarany aretina kitrotro. Aretina mifindra sady mahafaty ny kitrotro saingy asoroina. Amin'ny ankapobeny ireo zaza 9 volana hatramin'ny 5 taona no tena tratran'izany. Ny tsy fanaovana ny vaksiny eo amin'ny 9 volan'ny zaza iray, antony voalohany mamparefo azy ary azony ny aretina kitrotro. Fampatsiahivana amin'ny resaka aretina kitrotro dia aza donoina fa aretina mahafaty ny kitrotro. Ny mahafaty ny kitrotro tsy le amin'ny maha kitrotro azy, le hoe io fa misy ilay mandrotsirotsy ny vatana, fa ilay complication. Anatin'ny complication ny kitrotro ny atao hoe diarrhée na hozy izy tsika hoe fivalanana. Ary io fivalanana io raha nanady ateny amin'ny hôpitaly zay olon-dehibe 20 taona, 20 taona, 17 taona tao amin'ny atao hoe maladie infectieuse be velan-tanana dia mivalana inenina ao anatin'ny ray alina, impolo azy. Ka raha tsy tonga eny amin'ny tobim-pahasalamana mitsabo tena dia mety ho tonga tokoa ny fahafatesana. Manoloana ny feo miely fa mbola mety hovoan'ny kitrotro ireo efa vita vaksiny dia nanamafy androany ny mpitsabo fa ireo rehetra efa vita vaksiny dia tsy tokony hovoan'ny kitrotro intsony. Dia marina fa raha vao misy tratran'ny kitrotro ny olona anankiray ohatra dia mora mifindra izy io, mifindra amin'ny pidi-drora, raha mikohaka fotsiny izao dia hoentin'ny rivotra ilay virusy. Dia miditra any amin'ny fitaovam-pisefon'ny olona sasany izay mety ho salama fa tsy vita vaksiny. Ny tena olana mantsy dia izay tsy vita vaksiny no tratran'ity aretin'ity amin'izao fotoana izao. Izay vita vaksiny tokony tsy ananahy marina tokoa fa hoe misy vita vaksiny ohatran'ny somary marimaritra sy hafahafany marina izany virus io miditra ao amin'ny vatan'olona fa ny olona vita vaksiny efa manana hery fiarovana. Raha ny fanadihadiana natao dia tao anatin'ny roa taona farany ny enany tany fanaovana vaksiny ny kitrotro teto Madagasikara. Efa 4 volana izao no nanomboka nianaka ny valanaretin'ny kitrotro tsy nahazoana antontanisa ofisialy ny teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana androany. Antontanisa farany sy ny ofisialy voaray dia minisa 540 ireo tranga mampiayara vao marina nanomboka ny volana oktobra teo. Izay amin'iny fa nanao hetsika fanairana ny tompon'andraikitry ny mpiasan'ny komina Andoharanyfotsy Omaly sy Androany. Antony, tsy nivoaka ny karaman'izy ireo noho ny mahany am-ponja ny ben'ny tanàna. Mangataka ny hanafainganana ny fitsarana ihany koa izy ireo ahafahana mampandroso ny fampandehanan-draharaha eo anivon'ny komina. Gaëtan Andriatsilavo. Omaly sy ny maraina teo, nitokona ny mpiasa teo anivon'ny komina Andoharanyfotsy. Antony, any am-ponja ny ben'ny tanàna amin'izao fotoana. Tsy nisy nanasoniny famoaham-bola. Vokatr'izay, tsy nivoaka ny karamam-piasa tao anatin'ny 2 volana. Efa nisy fiapetrany raisina ka voavahan'ny olana. Izahay mpiasa zany tsy dia miditra lalina amin'ny raha-pitsarana satria tsy dia fantatsay loatra ny zava-misy. Fa ny anay zany dia ny fitakinan'ny karama fotsiny no nataon'ny mpiasa ka rehefa nanaiky andohan'ny karamanay ny mpitantana dia isaoranay be dia be zany rehefa manomboka miasa zahay zany manomboka androany. Afaka 2 andro raha ny fanazavana, feno 2 volana no tazonana vonjy maika ny ben'ny tanàna any am-ponja. Raha ny loharano vaovao azo hatrany,
fa nodikodenana vola no nahavoatazona vonjimaika ny ben'ny tanàna any Amponja ary tsy mbola nisy fitsarana hatramin'izao. Araka izany, mangataka ny hanafanganana ny fitsarana ny eo anivon'ny commune ahafantarana na meloka marina ny ben'ny tanàna na tsia. Ny ben'ny tanàna moa amin'ny maha olom-boafidy azy, voafidin'ny vahoaka, dia tena olobe eto amin'ny tanàna izy zany. Zany nohatra ny hoe mba angatahanay hoe mba faingana any re amin'izay hoavin'iny ben'ny tanànanay iny. Tsisy afa-tsy izay ny zavatra teneniny hoe afaingano satria anisan'ny tompo nandraikitra goavana be izy amin'ny maha olom-boafidy azy. Zay ke olom-boatendry zay tsy afaka hoe hijanona eleto fa olom-boatendry fa izy kosa manana mandat izy zay tsy maintsy ho tanterahany dia na izany na tsy izany nefa fanatona ihany zay ampandehanana ny raharaha eto amin'ny commune Andoran fotsiny. Antony mahatonga azy ireo hangataka ny fanafainganana ny fitsarana ny fahitana fa mikatso tanteraka ny commune amin'izao fotoana. Ohatra amin'izany ny karaman'ny mpiasa, ny fanesorana ny fako, ny fandaminana sy ny fampandrosoana ny tanàna sy ny maro hafa izay ilaina ny sonia ny ben'ny tanàna hatrany. Aorian'ny fitsarana no afantarana na meloka ny ben'ny tanàna na tsia. Amin'izay fotoana, azo atao ny mametraka PDS manam-pahatonga ny fifidianana ben'ny tanàna vaovao. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray ho tanterana ny alahady izao ny fetin'ny taranaka eny amin'ny FJKM Andramahavola Vatovezoro. Ankoatra ny fiarahamonina-bavaka, isan'ny tanjona ihany koa ny fanatevenana ny kitapom-bola entina anitarana ny fiangonana. Onasaina. Izay rehetra mahita azy dia afantatra azy ho taranaka no tahian Jehova. Isaia 2:20 tapany B. Ho tanterahana ny alahady 5 ny volana Novambra izao ny fetin'ny taranaka ao amin'ny FJKM Andramahavola Vatovezoro, synodam-paritany Antananarivo andrefana. Ankoatra ny fiombonam-bavaky ny reny fiangonana sy ny zanak'ampelezana, misy ihany koa ny tanjona apetraka raha ny fanazavana ny filohan'ny komitiny fanitarana Randriambola-manana George Nirina. Miainga eo amin'ny 4 mètre teo manomboka teo ambony tuboasement teto mianjena any amin'ny rihana dia miampy rindrina 2 mètre. Zay zany no enjena amin'ity taona dia azo lazana fa efa manakaiky ny fahavitana kanefa mbola sy tena vitsy satria hitantsika izao fa mbola fonosina vato paripainy anatiny ary fonosina vato vita paika raha amin'ny usine zany ivelany dia eo amin'ny 90 tapitrisa isan-taona eo no tanjovina. Andeha-tarazany azy zany ary dia anisany hetsika lehibe aloha ranombola matevina ny fetin'ny taranaka azo tanterahana amin'ny alahady ho avy zao. Ny tanjona sy niezaka amin'io zany dia ny azahoana vola manodidina eo amin'ny 5 tapitrisa eo sitrapon'ny tompo satria mampipotra an'Andriamanitra aloha dia afa noharana ny vilana petraka tamin'ny taona lasa ary tsy lavitra n'io tany maro koa no tratra tamin'ny fotoanandro dia zay koa no taona ity ary dia nona fa Andriamanitra ny asa dia fantatsika fa zavatra rehetra tena Andriamanitra ka dia mino azany nantana zanak'ampelezana mba hahafana fo satria zava-dehibe no hatrehana dia ny fanaovana ny tranon'Andriamanitra. 10 taona no faharetan'ny asa fanitarana ny FJKM Andramahavola Vatovezoro ka ny taona 2024 no ezahana ho vitaina ny asa raha ny fanazavana. Fotoan-dehibe ho an'ny mpino ao amin'ny FJKM Andramahavola ny alahady ho avy izao hoy ny mpitandrina. Izy moa riavana dia nentina tokoa anatanterahana ny fanomezana ny asa tranon'Andriamanitra eto amin'izao fiangonana izao izay iarahantsika mahita sy mahalala ary dia hiatananay ny terak'izao fiangonana FJKM Vatovezoro Andramahavola izao tonga maro amin'ny lahady 20 ny volana Novambra taona 2024. Fotoan-dehibe io riavana satria io no fotoana nroisa-taona izay eona ny fiangonana sy ny taranany iray manontolo. Anomboka amin'ny 9 ora sasany ny fotoana ary dia anatitra ny rakidehibe eny amin'ny alitara ny sataranaka ary dia izy koa ny fiarahametana amin'ny lafy maro samihafa indrindra amin'ny ezaka izany tao-tranon'Andriamanitra izany amin'ny alalany valopy ary dia misy koa ny sakafo izay karakarain'ny sampana sy ny fikambanana eto amin'ity fiangonana ity. Ry taranaka Andramahavola Vatovezoro ala hoe riavana satria ny tao-trano tsy efa nirera. Amin'ny 7 ora sasany maraina araka izany no hanombohan'ny fitompim-pivavahana ao amin'ny FJKM Andramahavola Vatovezoro amin'ity fetin'ny taranaka ity.
Fampilatsaka ny sitrapo miisa 7 mianadavy eo amin'ny corps de la paix no nampanaovy ny mpiandraikitra ranomasovo amerikanina fianianana androany. Izy ireo izay hiasa eo amin'ny sehatry ny fampianarana sy ny fampiroboroboana ny teny anglisy rehefa avy navita fiofanana nandritry ny 12 herinandro. Michela Ranarson. Taorian'ny fiofanana momba ny teny malagasy sy ny fianarana ny fomba mampanao sy ny kolontsaina malagasy ary ireo teknika mpampianarana samihafa dia andeha hamita iraka any amin'ireo tanàna manerina ny Madagasikara izay voatendry hipetrahany sy hiasany mandritry ny 2 taona ireo mpilatsaka ny sitrapo ireo. Sehatra 3 mazava tsara no iompanana izay filantsahana ny sitrapo izay, ny fampianarana, ny fahasalamana sy ny fambolena. Ino fa any ambanivohitra tsy maintsy jerentsika ny fahasalamana ny fianakaviana tsirairay manana accès ana santé izy misy fanafody disponible au niveau de CSB izy ve manana masomboly tsara misy teknika tsara ve azo hoentina any amin'ny tanimbary dia mamboly vary izy zany hoe raha salama izy miampy sakafo dia mianatra tsara zay ilay zavatra anankitelo lehibe andrasantsika tokony ho misy amin'ny vahoaka rehetrarehetra eto Madagasikara. Araka ny maha-mpampianatra teny anglisy azy ireo dia andray anjara ihany koa izy ireo amin'ny fanatsarana ny fahaizan'ny mpampianatra mampiasa ny teny anglisy, hifampizara traikefa sy ny fomba fampianarana samihafa ary hiezaka ampitombo sy hanatsara ireo fitaovana enti mampianatra. Fanampin'izany dia hanampy ny mpampianatra amin'ny fanamafisana ny fahaiza-manao eo amin'ny lafin'ny fampianarana koa izy ireo amin'ny alalan'ny fiaraha-mientana aminy. Nanamafy izy ireo fa tsy misy idirany resaka politika ny fanampiana ataon'izy ireo. Mety mitovy ihany satria ilay resaka politika misy foana kanefa izahay tsy miditra resaka politika akory tsy manohan'izaniza fa miasa ho amin'ny fampandrosoan'ny vahoaka malagasy. Miankina amin'ny filamenana fa zay ny tanjona voalohany eo amin'ny amerikanina indrindra ny volontera raha milamina ny toerana tohizintsika foana ilay asan'ny volontera. Fa tsy ny volontera ihany fa efa fantatsika fa raha mikorotana ny firenena tsy ny volontera amerikanina ihany no voatery mody fa ny olona amin'ny secteur privé misy vahiny maromaro ny touriste dia araka ny teneniko tsy miditra ny resaka politika izay fa manantena sy mivavaka ho amin'ny filaminana eto Madagasikara. Ireo mpilatsaka ny sitrapo vaovao 7 izay nanao fianianana androany tetsy Ivandry ireo dia hiara-iasa amin'ireo ekipan'ireo mpilatsaka an-tsitrapo mahery ny 20 izay efa miasa eo amin'ny sehatry ny fampianarana, ny fambolena ary ny fahasalamana manirina ny Madagasikara. Ity lanonana mpianianana ity ihany koa dia nanamarika ny 20 taona ny asan'ny corps de la paix teto Madagasikara. Eo amin'ny tontolon'ny lamaody kosa indray, enti-mampiakatra ny lentany lamaody eto Madagasikara, tontosaina amin'ny Alliance Française de Tananarivo ny fa 20 hatramin'ny fa 30 volana novambra izao ny modus mode andiany faharoa, etsika entina ihany koa ampivondronana ireo mpamorona malagasy. Fanadidina entiny Michela Ranarson. Enti mampivoatra trano ny tontolon'ny lamaody eto Madagasikara mikarakara ny andiany faharoa amin'ny hetsika modus mode ny AFT sy ny 2010 totem, hetsika iray izay tsy andoavam-bola. Mandritry ny taona dia mandray sy manampy ireo izay miasa ao anatin'ny lamaody rehetra tiana itenenina hoe tsy mpanjaitra ihany na mpanao stylisme fa na ny mpilatro na ny mpanao pakasary sy ny rehetrarehetra momba ny lamaody rehetra. Misy manontany mantsy hoe izy io ve ho an'izay efa malaza tena ny malaza eo fa eo koa ireo izay manana talenta nefa tsy sa mampisehoana tsy manana an'ilay hoentina mampisehoana an'ilay. Ny amin'ity taona ity ny zavabaovao dia misy fampisehoana, fampiratiana ireo créateur. Raha toa ka teto Antananarivo hatrany no natanterahany ity hetsika ity dia hitatra any amin'ny faritra hafa izany ho amin'ny andiany manaraka. Zavabaovao projet amin'ny herintaona satria tsika mitohy foana dia misy hetsika ohatran'ity atao amin'ny Alliance Française ity zany hoe herinandro ny lamaody izay ho ezahanay ho atao isaky ny province. Dia misy ny herinandro ny lamaody dia misy zany ny
iray andro ny lamody indray eto Tananarivo misy ny projet amoahana magazine. Tafiditra tanteraka ao anatin'ny hetsika modus mode ny 20 hatramin'ny 30 novambra izao. Isy ihany koa ny soirée gala ny 30 novambra, soirée izay ahitana hetsika maromaro tahaka ny défilé de mode. Fanindao sy ny fahafatesana teo amin'ny 17 taonany ny aliniala teo tao Paris ny mpisolovava André Randranto. Efa ny tanan-draikitra ambony teo amin'ny sehatry ny fitsarana ny tenany toy ny navoafidy azy ho batonieny ny olavitry ny mpisolovava ny taona 5,700 fanatetina. Verolomangy raindray ny tontolo ny fitsarana eto Madagasikara nodimandry teo amin'ny 17 taonany tao Paris reny votra la Frantsa ny mpisolovava André Randranto rehefa nolazon'ny aretina nandritra ny fotoana naharitra. Nandefa afatra goavana ho andreo tapaka sy namana taty Madagasikara ny tenany mialohan'izao na hafatesan'izao. Nambarany fa andry amin'ny pitoniana ny tenany ary nankasitraka ny fotoana rehetra ny fampizarana. Isan'ireo fantadaza teo amin'ny sehatry ny fitsarana i André Randranto. Andraikitra ambony maro no efa nosaniny toy ny navoafidy azy ho batonieny ho lavitra ny mpisolovava ny taona 5,700 hatramin'ny 7,700. Isan'ny solotena ny mpisolovava namany teo anivon'ny CNT na ny Commission électorale nationale indépendante de la transition ihany koa ny tenany nanomboka ny taona 2012. Isan'ny tsy azo nozongozonina tamin'ny fampiarana ny lalàny André Randranto tamin'ireo raharaha-mpitsarana maro no sahaniny toy ny famonoana ireo mpivady teratany vahiny Gérard de Johanna Delahaye tany amin'ny Moritsiraka Toliara ny taona 2012 sy ny trangana fitsaram-bahoaka niatra tamin'ny Sébastien Judalier sy Roberto Gaian Fala tao Nosy ny taona 2012. Toy ihany koa ny raharaha momba ny Banivato ny taona 2012 sy ny maro hafa. Isan'ny tondra avy izay asan'ny mpitsaran'izay ny tenany. Lasa namelamamy André Randranto ny mpanara-bavao ka tsy ho adino eo amin'izay tontolo ny fitsaran'izay. Ny filompanorona ny tale général sy ny mpiara-miasa rehetra tao amin'ny fahitalavitra Kool TV FM moa dia miara-miory sy miomina alahelo amin'ny fianakaviany tompokila. Dia izay ihany koa tompokila sy tompovavy namarana amin'ny fampahalalam-baovao tamin'ny diana ity angatritrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Batimax vous propose sa gamme de luminaires rustiques en suspension avec applique pour tous les modèles à 70% de remise. Offre valable jusqu'à épuisement du stock. Alors, n'attendez pas. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanolotra teo ny fampahalalam-baovao. Blue Line TV safidy tsara indrindra nanolotra anao teo ny fampahalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté ny vaovao.